Endry kosa reo fitena amintsika fohifohy ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety so ivoaka ao amin'ny rampitso. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ireo matoan-dahatsoratra ivoaka anatin'ny gazety Sola arana fa 270 indray no entina aminao amin'izao manaraka izao. Eo amin'ny resaka haingo dia fiverenan'ny salopette indray no atorony soa amintsika. Eo amin'ny taovolo kosa dia lazainy soa fa asio fifaliana ny taovolonao. Avoainy zipo amin'izao andro mafana izao, ary ampahafantarany gazety soa amintsika fa ny fanohizana ny manja maso izany indray no izy amin'izao fotoana izao. Ny vehivavy fahasarotany eo amin'ny lafiny ara-pananahana dia ampahafantarany gazety soa antsika izay ivoaka rapitso ihany koa. Maromaro ihany koa ireo lohateny amin'ny teny frantsay ho hitanao amin'ny rapitso izay. Iresahana momba ny coup de foudre izay ny lehilahy moa ny tena mino izay noho ny vehivavy. Ary satria moa aliaka misy farany amin'ny volana oktobra ho amin'ny rampitso dia ivoaka iaraka amin'ny gazety soa ihany koa ny gazety Valiana. Omena anjara toerana manokana ny toeran'ny fandika-teny eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny lahatsoratra gazety Valiana izay ivoaka rampitso izay. Aza toloana ary dia ny rapitso ny makany anjara gazetinao soa laharana fa 270 eny mpivarotra gazety mahazatra anao. Isorana nalaraka hatramin'ny farany fampalalama vaoty atao fahita lavitra ma TV isorana ihany koa ianao tsy mbola hisaraka ary tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra ma TV ao anatin'ireo toy ny fandaharana samy hafa metrika ireo mandrapitafa ho manaraka indray.